androany dia nisy olona tsovavelona amen sy naposiko nitsy paster ozy izy mivokatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny asako tamin'ny farany taona izy alohan'ny tamin'ny taona lasa izy nasaina nanao soniana démission tamin'ilay asana dia mivavaka izy tsy nahoany tsy anasa zany izy fa tenompoan'Andriamanitra ahitako teny amin'indro hoe za teo libre ny paster fa mbola reko tataoko hoe hoy zay taminy hoe tsy hoe lawa dia hiantso an'izay io toeram-piasana io alleloia dia voninahitra amin'Andriamanitra fa nantsony le toeram-piasana indray izy any amin'ny fototra mihitsy sady andehanao séminaire any ivelany ny chiffre d'affaires ny zavatra nataony mihoatra lavitra noho izay nantenaina tany dia atao ahoana indray mba tsy maintsy mahazo promotion ranomasy mipatrapatraka mandeha tsy tatsony pastera moa zay hoe ndaontsika nisotra an'Andriamanitra fotsiny ny amin'izany fa Jesosy ny ambadika izany zao tsika tiatana mampiaon'Andriamanitra alleluia alleluia zany hoe pakasary ataontsika hitatatohery zany alleluia alina be zao anaty vavaka le misy olona ny antso tena tsy laitry le tovolahy kely fa olona dimy enta-matanjaka be tena hoe matanjaka be tsy matanjona azy misy izy ny dokotera jerena misy miparitaka any amin'ny lohany misy vizita dia efa ao anatin'le période tena hoe tsy hita zany zay anaovana azy tsy maintsy hita scanner adimo zareo hoe rehefa miantso pastera tsy hoe vody scanner fa vie de prière alleluia dia zay tao tena le scanner soaritra iny raha tsy maintsy atao scanner aloha atao hivavaka vita mivavaka vita scanner natao am'izay jerena tsy tao indray lenana alleluia fa eto am'izay miariary miasany bebe voly vo vitany izy mietsika mafy be tena entana be ho any Jesosy rery ny voninahitra sady tsy tonga saina very saina tsy mahatsary tena le tovolahy ho any Jesosy rery ny voninahitra 10 minitra taoriana ny vavaka verina say tonga tena tsy ary tena izy tiaro mafeoana alleluia makaina sisy izy any tsy natongavany eto fa miery izy na sitrapon'Andriamanitra dia hijova avolombely eto izy sy ny akonany tao n'hôpitaly rehetra ny teny pastera aoty zavatra mitrangy ity toy zay hoe Andriamanitra rery memboninahitra amin'ny titakarivo tika no fahofantaranao any amin'i Jesosy zavatra rehetra izay tanteraka eo amin'ny fiainantsika dia tsy tsika kory manam-pahendrena tsy tsika ny manam-pahalalana na tsika ny manana fahafahana mihoatra noho ny olona rehetra na endry tahaka nizany oatra fa miafina hombadika ny fahakelezanao ny fahalehibiazana aza tena teteny isak'izay matsiaro ny fahalehibiazan'Andriamanitra dia mahita ny famadian'ny tantara niangy avy teo matsinitsinina foana mijoroko foana zany tsy mamenatra zany tena zéro boribory tsy olombelona raha tsy teo Jesosy ary zay anafarako ny taranako anafarako ny mpiara-manompo amiko meo voninahitra meo alarana samitry manana fanetretena foana mandrakizay ary ataovy tsapanao sy renao avy eo anatin'ny folo lalina fa raha misy ny anankiray tianao amaly anao eto amboniny tany hijoro no amin'ny adinao dia tsy olombelona zay fa Jesosy ento izy amin'ny titakarivo ty ary ozy izy manokana ho an'ny afatra androany teneno izy izy any olona ambrokosia fa nomboka mifananganam-panotronana ary hidina tsy ary ny oloko fa fiananatra tana dia misorazy amin'ny folo manontolo maka sitrakanao araiko amin'ny anaran'i Jesosy mety ny zavatra misafotofoto ny fiainana fa ny zavatra azo antoka dia zao victoire assuré foana miaraka aminao rehefa hoe tena azo antoka ny fandresena azo antoka ny voninahitra azo antoka ny famirapiratana satria velona Jesosy andao lehibe niza mangetaeta ny famitronanao amin'ny titakarivo ty miseho tompo miseho fa vitanao zavatra rehetra voninahitra na mivavolombelona voajorona teo tsy hoe zay mahay mivavaka akory fa ny fifalinday le mandremitsy ny famitronanao miasa fomba tsy takatry ny saina miseho foana eo fiainanay dia mahazo to Jesosy
satria anao mahalarana eo am-ponay fa tsy miazona na inona na kely atao ponay an'izay ka anao mba te ho hita sy ndray laza kely akory avy amin'izany fa raha nisy aja raha nisy voninahitra raha nisy tera raha nisy saotra raha nisy fiakofana mendrika dia ho an'ilay mitoetra misatra fiandrianana mandrakizay sady mpanjaka ny mpanjaka ny tompony tompo Jesosy avy amin'ny Nazareta dao tsy hitetanana mirefotrefona be ho any Jesosy mpanjaka ny mpanjaka izy mahavita azy. Alleluia, alleluia. Tsisy varavarana fahagolo zany katona ka mandalo eo amin'ireo izy tsy sokatra, tsy maintsy sokatra varavarana fahagola hidirany mpanjaka ny voninahitra. Amen. Ary rehefa miditra mpanjaka ny voninahitra dia hoe voninahitra miaraka amin'ilay mpanjaka koa ilay soavaly tenenany. Alleluia. Soavaly tsy mitady voninahitra zany satria tsy miasa izy, tsy fahitana an'ilay soavaly mahatonga ilay varavarana fahagola misokatra fa ilay mpanjaka ny voninahitra eo amboniny. Teteny aminao aho misy mpanjaka ny voninahitra tsy manara-badika amin'izay izy. Alleluia, alleluia. Alleluia mahafinaritra azy dia tadio bandibandy kely tsopo matahotra azy tsy mahareky Alleluia. Rehefa tena fatsona pony amponao an'Andriamanitra, tena mifono manontolo, tena mitsotra aminareo ohatry ny eo akaiky eo izy fa avalatsaka dia mety. Alleluia. Ka no ny rivo mety eza hidina eo amin'ny toerana faran'izay mendrika indrindra mba hafantana manandratra anao any amin'ny toerana faran'izay tsara indrindra. Tenena Jesosy benanao zay. Alleluia. Ny deromeko anao, ny lazomeko anao, ny fiderana sarindrindra
tenen'Andriamanitra ny arivo tompo tenenao ny ripo amondrindra mihoatra no zavatra rehetra tsy fanasitrana mikatsako eto tsy fanasitrana mitadiavoko eto fa lay Andriamanitra ny fanasitrana ohatra anoasandratra eto amany arivo tsy tonga eto hitady fa mahitana fitily fa tahaka ny Abrahama izy lay valim-pitily lehibe indrindra ho ahy Ananarivo tsy fanao fanafodiny ilay fa le fanafody mahasitrana ny rehetra ho fiainana fantonanao ambola lavitra rehetra no fandina rehetra Jesosy fahatsarana rehetra lavitra no fahatsarana rehetra tsy mbola misy maso tena nahita ny fahatsarana raha diminany alehibe ny famirakoso fitiavanao Jesosy tsisy mihitsy mitahaka anao mananatra anao amparotonao mamefinahitra anao vohositrao Jesosy mananatra ny fomba tolo mamerina fakasitrana fe sotra ny fiainonanay sotra ny famarinanay sotra ny famarina bavananay sotra ny fakasitrana maro sotra ny famarina sotra ny fiainana sotra ny manao fidirana manakizay amin'ny anarana Jesosy Kristy avy Nazareth. Amen, 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 amen. Maniranao azo toerana tsara dia navao eo akaikinao tonga soenao eto amin'ny fanontronan'Andriamanitra hoe Jesosy anotrona no manokana ny vany. Amen. Alleluia. Mazo toerana azy eto ny fanontronan'Andriamanitra no an'arivo fotoana no an'arivo tokony isokafantsika bebe kokoa ny amin'Andriamanitra mihoatra lavitra no izay dingana rehetra ny andrandrahantsika azy hatramin'izay mila misy fotoana ianao matetika mila miresaka aminy fotoana sarobidy ifandraisana amin'ny tompo ty takarivo ty fotoana zao izy ran'Andriamanitra amintsika fanomezana sy fanambarana isokafantsika tsara ho aminy eto ny heriny eto ny voninahiny atanatanao vavanao fo mifenona sainy teny zavatra tsy takatry ny sainao aza velo sakana tonga amin'ny fifalianao tsy hibohibohika avy ao anatinao reo karazana fanoerana mety mitady ampiketrona ny endrika ao satria mandalo zavatra tsy takatry ny sainao ianao amin'ny fotoana ananganiny ianao dia fotoana atserovany ianao inona ny zavatra mitranga rehefa tonga Andriamanitra mahatsiaro olona anankiray Genesis 3:1 raha Andriamanitra natsiaro ny Noa ny biby rehetra ary ny biby fiompy rehetra izay niara mitoetra taminy tao anatin'ny samy fiara ary Andriamanitra nampandeha rivotra eran'ny tany ka dia niena ny rano rehefa mahatsiaro anao Andriamanitra dia mitondra famaranana izy reo karazana rano mitady anafitra anao rehetra amin'ny alalan'ny fitsokony rivotry ny fanahiny misy zavatra tsy vita ny vavaka ao valiana fa azo ny fahatserovanaNdriamanitra atao ny everana anao amin'izay anafananao ny amin'izatra teto sy valivavakonao anina tonga ny rano miena fa fahatserovanaNdriamanitra azy alleluia rehefa natsiaranao Andriamanitra dia aminao izay nampiena safidrano izy izay nanafitra ny tany tamin'ny nandefasan'ny rivotra dia rehefa natsiaro anao Andriamanitra dia tsy mila vavaka izy hoe ahenao ny rano fa Andriamanitra no nandefa an'ilay rivotra mitsoka nampiena ny rano alleluia manao ny arivo atsiaro anao Andriamanitra ninonina safidrano rehetra mitady hijanona tsy hitondra fitsaharana eo fiainanao amin'ireo karazana fampahoriana mitady andrivotra anao amin'ity takarivo ity atsiaro anao Andriamanitra ho sakan'Andriamanitra zany amin'ny anaran'i Jesosy tadio tsara ny tenao Isaia boky Isaia ho sisy ny ten'Andriamanitra ao sy olona voatavy eto androany
Alléluia. Isaia toko fasivivy-dimapolo ny andimy fasivivy folo zao ny voasoratra. Ary hatrany dia atahotra ny anaran'i Jehovah ny olona ary ny voninahiny hatramin'ny fipisary masoandro. Ary ny fiaviny dia ho toy ny rano Maria mpandehanana ny fanahin'i Jehovah. Na koa fa raha avy toy ny io no fahavalo ny fanahin'i Jehovah nangana faneva isakana azy. Alléluia. Ninona karazana fahavalo manohatra rehetra, karazana zavatra rehetra sakana amin'ny anjara voatendry. Anao ny ariva teteny aminao mahatsiaro anao Andriamanitra. Tonga izy amarana andreny tonga izy anakana andreny tonga izy iado anao ny amin'ireny ray anao zay olo zay tikanao itiantana lafo be ao an'Andriamanitra. Faharoa amin'ny Genesis 3:20 ny andimy fa 7:20 rehefa mahatsiaro anao Andriamanitra ary andravan'Andriamanitra ny tanàna tany amin'ny tany lemaka dia natsiaro ny Abrahama Andriamanitra ka namoaka ny Lota hiala teo fovoan'ny oravana tamin'ny nandravany ny tanàna zay nonenan'ny Lota tany Sodoma, oravany Sodoma. Dia zao zavatra nahavariana tsy Lota ny tsaron'Andriamanitra fa i Abrahama, zay le fatokian'Andriamanitra. Eny hoe rehefa teny Lota tamin'ny Abrahama ao Genesis 3:20 mivoay ianao tao amin'ny trano misy ndrainao sy ndrainao dia mandehana any amin'ny tany zay tokony andrahako anao andianana fa mitahiko anao. Dia Lota nafanafo i Abrahama nafanafo mitondra ny Lota nefa Andriamanitra ny teny hoe aza mitondra fa mialao miavanao, zany hoe tsy tokony hitondra ny havanao zany ianao. Dia Andriamanitra tsy miala amin'ny teny dia noe amin'izay rehefa i Abrahama natsony dia tsy te hita ny Lota ntsony izy fa i Abrahama ihany fantatra. Fa rehefa nety ny Abrahama Lota dia Andriamanitra mifamindrapo. Andriamanitra raha tokony horava niaraka tampony natao Sodoma Lota dia zao ny zavatra mitranga tsaron'Andriamanitra i Abrahama dia Lota no nifojeny. Nanay mila fantatsika ty famarina ty misy zavatra tsara mandeho ny fiainanao tsy tena voatery hoe mba tsy afanomrehareo anatin'le izy. Tiako fantatrao tsy voatery hoe no ianao no tonga n'Andriamanitra namaly anao koa fa mety misy olona tsaron'Andriamanitra dia no fahatserovany azy misy apahany avy amin'izay mahatonga ny succès anao. Satratsaritana zay averiko tsara ny teny ary andravan'Andriamanitra ny tanàna tany amin'ny tany lemaka dia natsiarany Abrahama Andriamanitra ka namoaka ny Lota. Ahoana moa zany Abrahama tsaron'Andriamanitra dia Lota amin'ny avoaka. Hitanareo zay le fiainana ny fampiakiny zay za zao matoky fa ny matonga mbola mijoro zao misy mitondra mavaka any ambadika any mba tsy riariako amin'ny heriko hoe tena mety Andriamanitra mieno raha tain'Andriamanitra satria manompo azy na indre mandeha azy ho an'i Jesosy indreny ny voninahitra mbola tsy miloka teo ambavako ny fakafizana ny fampoka ny tenenako hoe mendrika ny andray zao avy amin'Andriamanitra satria manompo azy. Fofany amin'ny tantara eno ty fanambarana ty Lota ny tsaron'Andriamanitra i Abrahama ny tsaron'Andriamanitra dia Lota navoakan'Andriamanitra ianao amin'ny toerana zay oravana atao hoe Sodoma. Lota no afaka kanefa Abrahama ny tsarona ny sorona teo voany fandavana izy amin'ity takarivo ty rehefa mahatsiaro anao Andriamanitra dia mitondra fanafana izy ho an'ny olona zay tianao sy akaiky anao indrindra tsy maharety akao an'Andriamanitra. Andro ny ariva mino ianao fa eto ianao présent fa le havana akaiky anao any ambadika koa délivré amin'ny alalan'ny fahatsiarovana Andriamanitra anao tsy maharety akao an'Andriamanitra. Alleluia. Ho afana ny rainao, ho afana ny reninao, ho afana ny ramanao, ho afana ny anabavinao, ho afana ny zanakao, ho afana ny vadinao satria tsiaranao Andriamanitra. Alleluia. Asakaretanany olona zay mino izy aloha zany ny zavatra ho ataon'Andriamanitra mifanotona mety tiava mafy be ho antony. Alleluia. Alleluia. Misy programme tiany dia volan'ny an'le fianakavianao mbola matoriny zao
no ny fahatsiarovanaandriamanitra anao dia tsy tafiditra amin'ny programa mpahafatesana sy fandravana satria arovana amin'ny alalan'ny fanekeny aminao izy. Zay no mahatonga ny baiboly miteny minoatra Jesosy tompo izy dia hovonjeny ianao sy ny ankonanao. Lasa mitondra fanafana tamin'ny loza, fandravana, fampitery, ny fahatsiarovanaandriamanitra ny Abrahama teo amin'ny fiainan'ny Lota. Aza dia teny mitsika maninona moa raha mijoro fotsiny ao mpatikina dia mitsika fa amin'ny alalan'ny fahatsiarovana anao dia anafaka ny firenenao Andriamanitra, anafaka ny ankonanao Andriamanitra, anafaka zay rehetra akaiky ny fonao Andriamanitra. Misy zavatra tsy mitrangy eo amin'ny ankonanao satria mahatsiaranao Andriamanitra. Ary abarako amin'ny anaran'i Jesosy fa raha tenao an'izany eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, raha tianao anao an'izany amin'ny fiainanao Andriamanitra dia zao meo lalana fotsiny izy amin'ny fananao fahatakarana fa eo akaikinao izy fa tsy lavitra. Satana miandrikely-toana foana izy isetrasetrana amin'ny fandravana dia amin'ny zavatra rehetra momba anao manodidina anao vokatry ny fahatsiarovan'Andriamanitra anao dia hovonjena ianao sy ny ankonanao manodidina anao sy ny akaiky ny fonao tahaka ny Lota ny tena tsy nieritreritra mihitsy otany nga Lota nieritreritra hoe nalala koa no ravany Sodoma. I Abrahama no tenenan'Andriamanitra hoe horavako Sodoma. Tsy resaka tamin'ny Lota izy. Lota mipetraka somatsara amin'ny tanàna finaritra somatsara tsisy ninona miditra amin'izay Lota hoe inona zavatra hitrangy eto fa i Abrahama nalala fa vokatry ny fankatoavan'Andriamanitra ny fanekely tamin'ny Abrahama. Andriamanitra mpankatony teniny rehefa niteny tamin'ny Abrahama izy hoe eto ianao izy izy banjiro any avaratra tsy moatsinany nandrefana dia zay hitany masonao dia omeko anao. Nitakaiky indrindra aloha Sodoma mamirapiratra be donc tafiditra ao anatin'ny faritra iambenany maso i Abrahama satria tafiditra ao vision anankiray faharoa i Abrahama mijoro zao ny hitany satria miteny Romanina 4 izay 14 milaza hoe fa fonona fa tsy tefikisa no sy nandovany Abrahama sy ny tanàna zao tontolo zao. Dikan'izay hitany Abrahama teo amin'ny toerana kely globe ray manontolo en vision dia nomen'Andriamanitra azy. Dia zao tsy miresaka amin'izay tsy nomeny azy Andriamanitra. Nomeny ny Abrahama ilay izy misy Andriamanitra tamin'ny Abrahama nomeko anao ilay izy. Dikan'izay Sodoma anatin'ilay faritra mbola tapahany Abrahama ary Andriamanitra tsy afaka tonga dia isaotra ny Abrahama fa tsy maintsy mitery amin'ny Abrahama izy aloha fotoana anatanterahany zavatra na inona na inona. Rehefa lasa amin'izay ny fahatsiarovan'Andriamanitra tsy niasa saina ny amin'ny Lota Andriamanitra fa Abrahama sakaizany ny teneny. Rehefa natsiaro any Abrahama Andriamanitra dia Lota no vonjeny satria tafiditra amin'ilay ankonana sy fianakaviana akaiky ny fony Abrahama. Lota ngatadidina tsy tadidinareo ka Sara vadiny Abrahama fampiresaka ny izy mivady atao ve nabavika ianao efa tonga tany amin'ny paleny Sara paleny Abimeleka. Ary Abimeleka tena nahavaliana koa fa vavy antitra iny natara azy dia efa nieritreritra mihitsy izy hoe andeha apakatra azy satria ny anadan'olona efa namokatra lalana fa izy Andriamanitra tsy mety zany. Aloha be ny Abimeleka tsy hanota misy fotoana Andriamanitra rehefa tena tonga sakaizany ianao dia tadidio miditra amin'ny antsipriany ny amin'ny tantaram-piainanao izy. Tsy tiako izy hanota Abimeleka dia anao hovanginy ny ankonina Abimeleka dia eritrerety ny alin'iny menasen'Andriamanitra Abimeleka hoe maty daholo nosiny tanany biby folo sy eritrerety tonga dia hoe ribaka daholo raha mikasika ny vadina lehilahy ianao. Andriamanitra tonga dia nitsitra hoe tsy hanavavany zany fa vadina zany Andriamanitra zany tsy miarana minantoka amin'ny laingany Abrahama fa zao fotsiny no nyfanekena dia tonga izy sauve mba tsy haloto Sara aloha ny tongava ny Isaka tsy mare hitanao tsaron'Andriamanitra nyfanekeny ampanompono dia vokatry ny fahatsiarovana any Abrahama dia Abimeleka nahazo menasy tsy satry. Hitanao Andriamanitra no reriva amin'ny anaran'i Jesosy
izy tontolo pahatserovana iaverin'andriamanitra ny fiainanao manokana manomboka androany. Zany antony an'olo antsika tena anaty vavaka sy fadikanina anamorantsika ny fotsika sy ny fanahintsika sy momba antsika rehetra mba ho tanteraka eo amin'ilay programa ilan'andriamanitra antsika sika. Fo voafora momba antsika rehetra voafora. Ianao tsara fianareo mbatika ny famorana sy ny fananganana misy programa tsara sy mapety ny fiarahana ny fanotronana mahafinaritra be mihitsy. Tovavabely aminareo nisy toerana anankiray meny tompo ahy dia tiany olo izy io ary kompania ngeza be tady akan'ilay toerana nefa toerana io efa meny tompo zavatra mitranga. Le tompona ndraikitra eo amin'ny toerana nataon'Andriamanitra narary daholo izy menakafa tsy afaka nanao ninninona raha tsy tonga tany vavaka amin'ny izy dia nialina ny apitsoniny vanginy Jesosy ohatra nataony tamin'ny Abrahama dia ozy izy raha omeno io ho an'olo-kafa fa tsy ho an'ny Rodolphe eno tsara dia hitararaha fa jereo fomeko anao famantarana rehefa vavaka izy dia ho sitranareo menakafa vita mivavaka sitran'izy menakafa voady le olona manomboka androany tsisy mahazo mikitika toerana io fa Andriamanitra mihitsy nefa miteny taminy manana. Alleluia. Ka rehefa ianao sakaizan'ny tompo mila milamina fotsiny tsy tokony asa aseny hoe ahoana inaovako an'ery ahoana ary ny anaovako an'izao inona ny tokony ataoko amin'ity tsy zavatra rehetra ny natao hosaninao zavatra tokony hosaninao fa toa amin'ny anjara voatelinao fotsiny aza mizay reto hoe po zany atao fotsiny izay tsara fonao amin'Andriamanitra rehefa mety io misy zavatra tsy vitanao fa Andriamanitra manelanelana azy. Tsy zavatra rehetra ho fiainana natao vitanao daholo tsy zavatra rehetra natao entinao amam-bavaka. Ianao ve nitretra hoe nandohalika fo natao misampy fiara tao zay zany moa hoe reganao reo biby rehetra ny antso izy vitsika roa tongavato anina roa rhinocéros roa tongavato tsisy an'izany fa rehefa nianatra aty fanekena izy rehefa nakasitan'Andriamanitra sy katsaron'Andriamanitra dia zao Andriamanitra mavita mibaiko biby rehetra hitanjotra kany amin'ny sampy fiaranao tsy nahitazina misy elefanta zany hoe napiditra ny elefanta tao tanjotra tsy ohatra hoe lasa manatsaina hatramin'ny biby rehefa misy manifeste amin'ny fanotron'ny Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanekeny irany amin'ny olona kasikara anankiray mety aminao eto ambony tany katsao ary ny visanjato ny fandraisanao fankasitran'Andriamanitra frao io fon'olombelona aika mialahy fa tsy olona normal ianao tsy olona normal so dia velona fa normal ary ianao io ianao mety sotoy amin'ilay olona tsy amin'ny sisy mety vao mankety otrao dia makeo analakely dia mahita karazan'olona hafa be alatsy raha miteny an'izay hoe karazan'olona fa manena koa zany olo analakely ina ty paster tenenina amin'izany mazavaiko aminao mazavaiko eo analakely eo misy karazan'olona miteny izay tinytenenina eny amoron-dalana miteny ratsy miteny tsy mendrika faloby eo manaraka dia mandeha fotsiny olona izay manam-panahy manapitsofina miana tsara fianareo fianao sy le karazan'olona natao ifamaly ianao natao hiresaka amin'Andriamanitra misy klasy efa nametrahan'Andriamanitra anao. Halleluja. Ary zay toerana zay atao vitan'Andriamanitra hoe mipetraka eo tsara ianao zavatra hitranga ao anaty fanadratana Andriamanitra rehefa hijery iza no sandratra dia zay olona hita eo amin'ilay toerana mahatoky any fa makasitrahany tokoa ary hita fa eto zay olona zay otsan'Andriamanitra eto zay olona zay alohan'ny arivo averena za zay olona zay Jesosy raha misy hotsaronao androany averena zay dia ataovy anisandray amin'ireo aho amin'ny anaran'i Jesosy amen. Genesis 4:10 ndray manaraka 2:20 ka hatramin'ny 2:3 roapolo ka hatramin'ny 2:3 azafady ary Andriamanitra natsiaro Andraely dia niaino azy ka nampanananaka azy ary nananjanaka izy ka miteraka zazalahy dia hoy izy efa nahafatondro maso ahy Andriamanitra. Rehefa matsiaro anao Andriamanitra dia farana ny nenina sy ny tondromaso rehetra tany amin'ny lasa vokatry ny fahadisoanao le izy satria teto nakahala any Lea, Raely sy Jakob
dia Rahely momba dia Léa nananjanaka. Dia rehefa nanomboka momba amin'izay Rahely dia nanomboka mivadika indray glôby. Lasy Léa indray nanao vengeance mais Rahely ny olona manodidina toy sisy Andriamanitra ho afako koa ny tondromasony Rahely. Dia izy Andriamanitra manomboka izao tsy momba ntsony koa Rahely. Zao ahatsiarontsika Andriamanitra aloha leriva ninona tondromaso sy latsany lasa rehetra ho farany androany zany amin'ny anaran'i Jesosy. Na famombany zany ravy zany ary ho avaky Andriamanitra tonga fahavokarana. Zay misy tondromaso tsy manambady hoe ianao efa lehibe nefa tsy manambady. Ambarako amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny ty taona ty atao mariazy nareo. Vadinao avo ao amin'ny anaran'i Jesosy. Io karazana fantana rehefa mahantra loatra ianao dia nenetsy tsy niavon'ny olona. Zay tondromaso zay koa afahana andro any ariva. Ny karazana tsy fanananasa rehetra eo tonga anao resaky ny olona rehetrarehetra. Farany androany zany amin'ny anaran'i Jesosy. Satria raha vitan'Andriamanitra namadika tantara Rahely ho tonga olona fa tondromaso amin'ity takarivo ty io rehefa tsy saron'Andriamanitra koa ianao ny anjaranao indray ho afa tondromaso amin'ny anaran'i Jesosy. Farana ny enatra rehetra, farana ny fahafambaraka rehetra, afa tondromaso ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tatsika tana mabeoto. Alleluia. Dia eto varavarana tsy sokatra hatramin'izay satria varavarana fahavokarana tsy sokatra mihitsy teo fiainan'ilay Rahely dia sokafan'Andriamanitra ilay izy. Ninona zany anjara voatendry nikatona hatramin'izay no sokafana amin'izay ilay izy satria ahatsiaranao Andriamanitra. Mahita fisokafana mahagaga amin'ity taona ity amen. Manomboka androany ahita fisokafana mahagaga. No faniliana tamin'ny lasa mitambatra amin'izay ho avaky Andriamanitra voninahitra makamy voninahitra tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Halleluia. Rehefa tsaron'Andriamanitra ianao dia omen'Andriamanitra anao zay taona mihoatra no zay antonony tia nomenanao mba hatateraka amin'ny programa. Satria ny mpanompony any izy hoe manompoany Jehovahandriamanitra ao dia hitany anao sy ny ranonao zay sonony aminao rehetra dia ho tanterahany isan'ny andronao. Sotra fotsiny ampidilo tsara anatin'ny programa mpanompona azy ny fiainanao ray manontolo. Aza manana doty kely akory rehefa mety io, rehefa mety zay hoe fimbona mpanompona amin'izay hoe anahoana ny fiainanao. Satria tsy ianao natao ndroka devoly anaisitra n'le aretina sy ny fanantenao vatanao rehefa tsara ny fanoloran-tenanao sy mipetraka tsara mampanompony anao fa izy ny asasaina amin'ny fananana. Zay mahatonga azy miteny manompoany Jehovahandriamanitra ao dia tany aminao sy ny ranonao izy ary esoloko aminao izy miteny esoloko aminao fa tsy hoe anao ny androka azy ny aretina dia izy ho tanterahako izy daholo ny anao an'ilay izy isan'ny andronao. Ka mety mampiditra fiainanao misy samy fananan'Andriamanitra. Aza mba mianatra miadinao zany secret anankiray. Aza mianatra miadinao. Rehefa ianao zay manomboka te andray andraikitra ny fiainanao miadinao dia diso ianao satria izy Andriamanitra za niadina anao fa nareo kosa angina andraikitra Andriamanitra miadinao fa tsy andraikitra rehefa azy ianao. Alors zanako sy ny asa tanako oka ho adidika ahy izy miadidy anao fa tsy anao ny adidiny fiainanao. Adidiny izy amin'ny fiainanao adidiny Jehova. Dikan'izay raha vao miadidy zay tsy tokony adidina io ianao dia mangalatra ny toerana. Mangalatra ny toerana. Ka raha tsy latika ilay satria ianao te hevitra mihitsy hoe za niady amin'ny fiainana ty sy ny etsetra. Ny zavatra tia miangoarina kely fotsiny ao anatinao sakana mahatonga ilay vokatra tsy mety mitrakatra amin'izay dia zao. Zay miazona n'ilay fiasan-tsainanao foana tsy mety miala. Zay mahatonga anao misy fotoana tonga dia manao réaction amin'izay zavatra iverin'ny sainao ao anaty satria nahoana noho izy ny apôstôly Paoly fietretana madio sainana tsara mampitoetra fahendrena mampitombo fahalalana. Dia jenareo tsara raha vao eo ny fo azo toriana ny teny lazaina ny fahamarinana dia zao raha vao tsy vidy ianao ny ianao an'Andriamanitra dia raisinao izay tiana andraisana azy ilay teny. Zao zany zavatra tiany pastera teny amin'izany. Tia zavatra tiany pastera olazaina angamba mety reto dododo satria tena efa veriberina eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dao zany zavatra zaraiko izany. Tsy misy teny vaovao zany fa tena efa fitorintsika eto ihany. Dia zao raha fo tsy te hiova ilay izy dia tsy voaray satria asianao mura ilay izy dia tsy afaka mety Jesosy satria
ianao tsy mandeha Jesosy amin'ny promotion efa niainany promotion niainany Jesosy tao fitsanganany afaka mamaky rindrina izy dia rafitra voalim-piainana etafy rindrina rehetra voavaky taony satria matanjaka be mianam-panazy dikan'izay tsy voafeo amin'ny nofon-tsony izy fa problème tsika raha vao manangana rindrim-pitsy tsika tsy afaka miditra Jesosy satria tsika mampiantoka ny Jesosy indray mbola tsy maty izy fa ilay Jesosy nofo tsy afaka mamaky rindrina fa tsy maintsy mandondona indra mitsangana eo maravarana ka mandondona misy Jesosy anakirony amin'izao le Jesosy efa tafala teo amin'ny nandesany fahafatesana tao reny fitsanganana sy ny tantara-penan'i Jesosy talohany nahafatesana tanareo lasa miverin-dalina ny révélation anao raha misy blocage eo anatiny tsy mareteka lasa tsy tena afaka miseho Andriamanitra sy misisika amin'ny endrikety-misy eo satria misy fefy mipetraka ao zao fotsiny manao voatra takizay anafako amin'ny tompo raha vao misy teny fahamarinana milatsaka tsy amainina fotsiny andresako an'io fa ny alevan'iny tsy mainka teo famresaka mivadika gimina ny pratika tokony ifandraisantsika amin'ile teny androany satria miteny zay ren'ny olona no anadinana azy ambansaina venao fa ny ampangatsika tsy dia voly fa miteny zay renao sy miteny aloako ny vavanao amin'ny teniteny foana rehetra zay loka tsy vavantsika dia reny mahavoantsika raha sanatria mivoantsika efa tsy ho vomandrak'izay zany ianao satria hitako mitetaka-rivo ity fa ndray fa napahakevitra tena le mety ianao amin'ny Jesosy amen mahita an'Andriamanitra atsiaro anao eto manerivo inona ary mahatonga an'Andriamanitra atsiaro anao tsy hoe satria fantatr'Andriamanitra ianao zay no mahatonga azy atsiaro anao fa ny mahatonga azy atsiaro anao dia satria miramirana ianao ary faly rehefa mandre an'Andriamanitra miteny aminao zay leo tsara amin'izay Samuela voalohany toko voalohany 9:20 ka 9:70 aroa ihany aoka hita fiteo masonao ny ankizy vavinao dia lasa nandeha raha vehivavy ary mihinana izy ka tsy nalahelo tarehiny sony raha vao niteny eny hoe omena Andriamanitra anao ane Samuel dia lasa izy nandeha tahorina ny miteny iny firitaona izy voeso tao penina miteny zay teneny foana fa zao vokatry ny alahelo sy vesatry zay lazay penina dia tsy nitraka mihitsy ny foana fa maizina tao foana dia tsy tonga amin'ny Samuel fa voateny eny hoe omena Samuel ianao dia jereo réaction ary hoe izy aoka hitafiteo masolo ny ankizy vavinao dia lasa nandeha raha vehivavy ary mihinana izy tonga dia nanapaka fifadikanana ka tsy nalahelo taretrony ainy tsy fihinanana ke fitokonana fa tsy varaka manitsina toe-po fa voalatsaka le profesia tonga dia faly izy dia nanona be amin'izay le vavony satria nahoana sokatra be vavon'ny olona rehefa mebe izy efa tsy nalahelo tarehiny tsony izy dia tsaron'Andriamanitra 9:70 ary ny fomaraina koa izy anao ka nivavaka teo anatrehan'i Jehova dia lasa nody ka tonga tao an-trano ny tany-drano ary erikarana lalan'ny mianavadiny ary Jehova naninona nahatsiaro azy voalohany misy andraikitrao rehefa miteny aminao Andriamanitra dia mifaly miona amin'le teny mba afahan'le teny niasa sy tafatoetra amin'ny fiainanao tonga ny zavatra mitranga ny farana teo le fahambanina andritry ny 4 taona rehefa sy nalahelo taraintsony andro ka ny alahelo sy fotsy mifaly dia manakatona varavaranao anao avy amin'Andriamanitra atonga azy sy atsiaro anao ny alahelo sy fotsy ravoravo dia mahatonga ny fikatona ny varavarana ho anao manjary tsy ohatrany hoe Andriamanitra tsy mahatsiaro izy ianao tsy dia hifaly fifaliana manokatra varavarana tonga anao ho tsarony zay ho 9:70 fa nalahelo dia ny fifaliana manentsika fitsaharana tsy misy idirana amin'izay hoe inona no nataon'ny fahavara rehefa tsy very ny fifaliana ho amin'ny Jesosy zay no antony atsiarova an'Andriamanitra manao atao hoe olona faly tsy mikafaly ny olona faly tsy hoe miverina tany an-trano izy dia manao ataky amin'ny penina indray hoe tazao fa nazo teny fikasana hitantsika efa zay fa vavava mbola mizesta kely teknika sy nikarana non zay nafatana fa tena mivavaka izy tao amin'ny tempoly ary ny olona tamin'ny Samuel izy nandray teny ny olona avy mandray teny tonga dia miova fiainana zay le olona tao hoe zaka ny teny mba ho ampifaliany teny rehefa zaka ny teny amin'izay tonga dia miova nidra tonga dia misy avy tomboboka be hirana be ny tarena wow afaka
Jesosy tena tonga dia niry zay fotsiny zao fa tonga dia voaniditra avy any iana dia taitra be ekikana vatiny tiako miaraka mina Jesu naiza hitondra nao ay tiako miaraka mina Jesu fa ianao no miansoay iaraka minao Jesu tompoko tsy manoloka fa ianao no tiainako andavadianao zay no faniriako izay nisy ninao ao Jesu tiako mihira taitra be mitserika any amisinina chéri dia misy izy lera aveo pisiri fa inona ny anton'izao aleo fa mamparako anao alleluia misy izy hoe faly ry tonga dia misy bebe misy tao fiatana be misy tao anaty elikany dia tonga dia fakatiza ny antony dia tsoky rava ny hevitry ny alahelo sy ny ranomaso sy ny tolokolo vokatry ny zavatra ny ainany sy natrehany teo amin'ny fiainany mahita no any ariva fa tsisy faratsy ny tafatoetra zanontsony eto ro karazan-javatra mitambatra rehetra nampahomy fiainana ohatra amin'izay azo farana ny titakarivo ty zany amin'ny anarany Jesosy avy amin'azany azo ka no any ariva dia tsika hifaly alleluia hifaly fotsiny zao tsika mpanavatsika tsy hoe akory aho efa bevoky izy vao mifaly fa nanomboka tamin'ny fotoana nandraisany teny sy ny efa aminanina avy any amin'ny eny nodira le fifaliana talo aminy rava ny hevitra nampisaraka n'Andriamanitra taminy aho dia natonga n'Andriamanitra hatsiaro azy ary efa Andriamanitra mahatsiaro aho na tia famombarana tsy tiany aho baraka alleluia alleluia tsy nampitomany zavatra ilainy tsony izy maka eritreretana hoe tsy nampitomany ela be ihany n'Andriamanitra hoe aloaloha ianao eo fa rehefa tonga ny fotoana mpifaly any ihany kosa Andriamanitra hoe tsaroko izy alleluia ataovy mamy fifaliana ianao androany miangavy ianao a amin'ny titakarivo ty hitsoka eto niositra ny fifaliana reo salobo na sitana mavesatra rehetra maivana daholo hoe solon'Andriamanitra ao anatsika daholo tsika tsara ihany no zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapondrena tonga dia mongotany dia zao zavatra renao androany ny maivana ianao na amin'ny fotoana ivoanao ny varavarana io tena manome antoka anao fa tsisy aretina manaraka anao zany amin'ny anarany Jesosy Kristy avanazany tsisy tompon-javatra mbola marakaraka anao zany tsony asio misy tonga any an-trano hoe zao ne mahatonga le fianakavianareo tsy mety mankatiny satria anao rehefa avavavaka ty a le endrika mivoaka tety any nefa tanandrareo trananao rehefa manomboka hitandreo misy changement amin'izay ao na attitude sy toe-po manomboka mitsitsika anao faly miresaka ambehetra alleluia misy zavatra mitranga zany misy fangidinany azy zany tsara mihinana mangidy fa rehefa ela loatra mahafaty Jesosy amen amen azatsy amen alleluia alleluia zay le fijinjana tsy maintsy hitranga olona ny fifaliana famomboana rava aretina miaisitra mandany Jeriko mirodana ayayayaya Filistina misapatitaka ny Amorita sy ny Etita sy ny Jebosita mifandringana inona zavatra tsy napahita tory anao hatramin'izay ka niazonanao tia nitakariva amin'ny tsoron'Andriamanitra anao manompo mahita fijinjana miarabola amin'izay ianao manompo mahita fity tonga dia azo fanalahidy lakile tonga dia hiteny le hoe tia mitranonao efa nianako ny zany amen am'ty tao ty tsy maintsy misy fiara W ty anakireo tompotanao amen
dia tsy amelo zavatra ratsy zany izy zavatra tsara indrindra nomeny anao amen alleloia mety tsy ampozinao fa le tena mety aminao mihitsy nomen'andriamanitra anao nandreny safidinao mitondra anao ny amin'ny lalina diso fa safidin'andriamanitra momba anao tena mampety anao tonga andriamanitra tonga dia mijery izy zao ny ataoko anyanina tsy ampozinao mihitsy ozy anao za tenga mba dia tsy haiko nytaona mandroso mianina kena mivaly tsy hita zanaka mbola tsy tonga ihany manto izy andriamanitra zao asa saina kely izy tsy avy satria jereny ianao manompo tsara alleluia naiza leko andriamanitra ninina ataoko ny zavatra fantatra dia zao manompo andriamanitra velona zavatra azoko antoka naiza ninninina zay tsara voatendro ho tsy maintsy tanteraka ny fiainana toy andriamanitra iny le tena mety aminao am'izay le alatra alleluia tonga dia mifany anany aminao dia taitra ianao tsy manisy olona nanao zao sampliza tsy ny tany amin'ny toerana tsy mendry atao fanatrehan'andriamanitra le tsy lavitra ka amen alleluia mianao tsara venareo ka amin'ity toany ty zay tsy manambady rehetra manambady daholy am'izay zay tsy mananjanaka mian'andriamanitra taranaka am'izay ninina banga rehetrarehetra rehefa tsy aranao andriamanitra fianona io mahita n'andriamanitra nafaingana zavatra rehetra mahita nafaingana zavatra rehetra afana dia ataontsika anao zavatra anankiray miaraka ataontsika miramira le teka dia atao ny mafy le mafy oatra hovaky dia atao mafy be arakaraka ny karana ny ambony alleluia zany rehefa napetraka andriamanitra atao boko isa roa telo tsara jesosy amen mahitrarety hoe mpanjaka matsiaro anao androany mahitrretana izy ave miteny hoe matsiaro anao hoe raha za zao matsiaro anao dia zay azoko atao ihany no ataoko aminao fa raha izy matsiaro anao mihoatra no zay azonao atao ny sainy ny aminao tsisy manety oatra azy zany kanefa raha za tompo toeranao tenena ny tompo hoe tenena am'izay zanako fanomboka am'izay fitaom-patsiarovako azy za zao vonazo za miteny zany dia tsarotsaroko mihitsy izy na ny anaty fiara zany dia mananatanana moramora mety miresaka mavetivety eo dia varina misy fotoana miantsena tsy ampozinao miantsena hay raha ty zany efa miteny miteny tsy fantatra dia tsy fantatra lelo zany reny ohatry ny ty dia tatrany ay fi olona normal na manatrika tsy fananianao le izy zay le hoe rehefa ampifiraisana amin'andriamanitra ianao dia mivavaka amin'ny tsy fahatsiarova tena zay rehefa fiainana le izy amen